Miderany Jehovah fa tsara izy fa mandrakizay ny famindrapony aoka nao izany izay navotany Jehovah dia izay navota no afaka tamin'ny fahavalo. Rirainay tsara indrindra izay ny an-danitro misaotranao izay amin'izao ora sy fotoana izay derahanay sy hanomezanay voninahitra ny anaranao izao. Mangataka aminao izay mbola mindra fo sy amela ny eloka tsiraray avy rehetra. Aoka ny ranao sono anadio anay ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra Jesosy malala. Ary arotsay aminay ny fananao masina amin'ny fafenony hatanteraka izao fotoana izay ho tanterahana izao. Fa zany favaka izany dia tononoko sangatako amin'ny anarana Jesosy izany. Amen. Fifaliana ho an'ny fiangonana Lasekina Ambatofotsy no manonona ny arahaba ho amintsika rehetra amin'ity sabata masina ity. Manonona ihany koa ny fitahin'ny Tompo sy ny fahasoavany ao amintsika ary tiana ny manolotra ho antsika ireto mpandraraha ireto. Ao ny Ranata Mafaly izay tondra ny fanentana mifanatitra ho amintsika androany. Ao ihany koa ny Ravavy Jasa izay mitondra ny fitarihana amin'ny fotoana. Ny Ravavy Muriel maky ny vakiteny fototra ho antsika. Ny Ravavy Joana hitondra ny toroteny ho an'ny ankizy. Ary farany ny Ray aman-dreny Jacobson hitondra ny fampiresana ho antsika androany. Dia faly tavaraka amintsika rehetra amin'ity anio ity Soara tompoko. Tsara ihany koa ny mampafantatra ny izay nanolotra ny tenanay teo dia ny Rahavavy Eliza izay nitondra ny fiarabana sy ny fanolorana tamin'ity anio ity. Fa kosa ho fideratsika an'Andriamanitra sy ho fanovizantsika ny fotoana dia andeha ataontsika ny laharan-kira 7:700 ampidino eto anio.
raha eo mbola eo am-pitsanganana isika dia andeha amaky ny andalan-tsoratra masina voalohany ovakitsika izay hita ao amin'ny Matio 5:20 Matio 5:20 ary ny faharoa izay hitantsika ao amin'ny Kolosiana 2:7 ny faharoa ny Kolosiana 2:7 amin'ny anaran'i Jesosy. Hoy ny tompony taminy, tsara izany ry mpanompo tsara sady mahatoky, nahatoky tamin'ny kely ianao dia ho tendreko ho mpanapaka ny be, midira amin'ny fifalian'ny tomponao. Sainy ny zavatra any ambony fa tsy ny zavatra ety an-tany. Andeha isika hivavaka mandohalika. Ry Rainay Masina tsara indrindra an-danitro, mbola velom-pisaorananao izahay amin'ny ity sabata izay omenao anay ity. Mankasitraka indrindra noho ny fitantananao nandritra ny izay fotoana izay niainanay izay ka mbola velonay soa tsara izahay. Ankehitriny kosa Jesosy eo dia mangata-pamelana aminao mifona noho ireo tsirambina rehetra vitanay ary amin'ity anio ity dia raha mbola amin'efitra masina indrindra ao an-danitra ao ianao dia maniry izay ho vita fihavanana aminao. Arovy ny vahoakanao rehetra manerana izao tontolo izao, arovy amin'ny ratsy rehetra ihany koa, ka ireo izay manana aretina dia aoka ianao no hanasitrana izany ka ho fahafinaretana ho anay ity andro anio ity. Mangataka ihany koa izahay ny tantananao ny fitantanana asanay rehetra manomboka ary amin'ny ambony indrindra ka hatramin'ny ambany indrindra mba homenao fahendrena ny tsirairay avy. Ary ny teny izay horenesinay anio ihany koa dia aoka ianao no hanendry ny lelan'ireo izay hitondra ny hafatra fa izahay kosa dia ho mpiainy mpankatoa fa noho ny amin'ny anaran'i Jesosy ny angatanay mivavaka. Amen. Ankehitriny dia tonga eto amin'ny fampifompivavahana manokantsika mahakasika ny ampafolony sy ny fanatitra. Andeha itsika akatantara fohy ao anatin'ny 2 minitra isotomantsika ny lesona ao anatin'izany. Nisy mpirahavavy anankiroa, ny iray zokiny, ny iray zandriny, izay mpiray-tampo izy ireo, dia nandalo fahasahiranana anaty vehivavy anankiray, dia nampisamborin'ilay rahavaviny vola 1 alina ariary. Tao anatin'izay dia niteny le nangatabola hoe aleo mba afaka herinandro no averiko raha ozy le tompony hoe 3 andro ihany. Tao anatin'izay nefa dia tonga ao an-tran'le napindrana vola foana le rahavaviny kanefa tsy nanatitra an'le vola io. Tonga foana izy isan'andro dila ihany ny herinandro, dila ny 2 volana tsy nanatitra, dia lasa nisy elanelana teo amin'izy roa satria lasa ohatry ny hafahafa le tompom-bola satria tonga ao an-trango foana izy nefa tsy manatitra an'le volako. Na dia rahavaviko aza zavatra efa mifanarahana le izy. Tao anatin'ny fotoana tsy nampozina nefa tonga tao ty rahavaviny nanana ny vola ty, nanatitra an'le vola. Tiky ny volandry fa navonjy na dia somary taratara ary. Teo dia lasa miramirana indray ty rahavaviny ty, lasa misarika tsy toy ny teo aloha izay
ny salasala tamin'le ravavy noho ny tsy fandoavany an'le vola fa lasa ny havana indray izy roa lasa mifankatia-ndray. Andehantsika akalesona amin'izany tantara zany a ny fandoavantsika ny fahafolo-karena sy ny fanatitra dia famitram-pihavanana eo anatrehan'Andriamanitra. Ka andeha omeko sekondra vitsivitsitsika anomanantsika izay efa nomantsika ho an'Andriamanitra nandritra n'izay herinandro izay. Ao anatin'izany ihany koa dia sady mivavaka mangina isika. Eny ary andeha jerentsika kely le tantara teo. Ny famerenana ny ampafolony sy fanatitra hoy ato eo am-piandohana dia famitraam-pihavanana tanteraka eo anatrehan'Andriamanitra. Andeha ho jerentsika ny baikony ao amin'ny Malaki 7 ny 10 eo aloha no jerentsika. Malaki 7 ny 10. Hoy zao ny baikony Jehova: entinareo ny fahafolo-karena rehetra ao amin'ny trano firaketako mba sikanina ao an-tranoko. Ary izaho toetra amin'izany aho Jehova Tompo maro raha tsy ho voaiko ny varavaran'ny lanitra ka ho anareo ka ampidinako fitahiana mananambiampy ho anareo. Raha mijery an'izay tontolo-kevitra ny soratra masina izay tsika dia milaza baiko Jehova eto hoe entonareo ny fahafolo-karena ao amin'ny trano firaketako. Entonareo mitovy amin'le ary amin'ny didy folo ihany hoe aza na le hoe mahatsiarova. Zany hoe baiko zany men Jehova eto hitondrantsika ny ampafolony ho an Jehova ao amin'ny trano firaketany. Toy izany ihany koa ny fanatitra. Hoy zao izy ary amin'ny Deutéronomie 4:12 ny tapany bia sy ny 17 izy. Ary aoka tsy isiseho tsy mitondra fanatitra eo anatrehan'i Jehova fa aoka samy anatitra izay zakany avy araka ny fitahian Jehova Andriamanitra izay omeny anao. Aoka hoy zao tsy hiseho foana eo anatrehan'i Jehova ka tsy hitondra fanatitra fa aoka hitondra izay zakany avy araka ny fitahian Jehova. Satria raha mijery an'le 10:12 amin'le Malaki 7:12 teo tsika dia hoy izy hoe ary asiako teny mafy mivalala noho ny aminareo ka tsy hanimba mivokatra ny tany tsony reny ka havanimbo voalobokareo any an-tsaha hoy Jehova Tompony maro. Rehefa manatanteraka ny baikony Jehova tsika hoe ento ny fahafolo-karena aza miseho foana tsy mitondra fanatitra eo anatrehan'i Jehova dia mitondra fitahiana ho antsika zany. Ary izay le famitram-pihavanana tanteraka eo amin'Andriamanitra satria lasa mankatoa an'Andriamanitra tsika, lasa matoky an'Andriamanitra tsika. Ary rehefa manatanteraka andreo tsika dia Andriamanitra koa matoky atsika. Satria mamerina ampamarinany ny ampafolony mitondra ny fanatitra izay baiko nomeny Jehova. Farany dia ary amin'ny Salamy 50 ny 2:20 dia hoy hoe mehevery zany ankehitriny ianareo izay manadino an'Andriamanitra. Fandrao amiravira aho ka tsisy hamonjy izay manatitra fanatim-pisaorana ny manome voninahitra ary izay mitandrina ny lalàna no anehoako ny famonjen'Andriamanitra. Koa amin'ity anio ty ara andeha isika mihitra-pihavanana amin'Andriamanitra indray amin'ny fanaterantsika ny fanatitra sy ny famerenantsika ny ampafolony. Iaraka hivavaka isika. Jehova Andriamanitra masina sy tsara indray-danitro dia raha saotra hery laza voninahitra dia fanao hatramin'izay ka ho mandrakizay. Misaotra anao zay ny amin'ity fotoana ny sabata ity izay hitondrana indray ny ampafolony sy ny fanatitra izay baiko nomenao ho tanterahanay. Mangatakizay Jesosy Kristy mba ho avelany elokay satria mpanota tsy mendrika izay ka na ny fanatitra ay na ny ampafolony izay hoentinay indrindra ny tenanay izay manolotra Tompo dia aoka ho mendrika sy masina eo anatrehanao. Ianaran'i Jesosy no angatahaka ny vavaka. Amen. Ao fanatanterantsika ny fanatitra sy ny ampafolony izay ary dia angatahantsika ny diakona hitaty zany ary ao anatin'ny feokira no anatanterantsika izany.
ho fanolorantsika ny fanaty tsara dia ataontsika ny larakira 7 sy 900. Amen. Zao koa isika dia tonga eto amin'ny toriteny hoan'ny ankizy famelohan'izany dia andeha isika hiaraka hira ilay hira manao hoe oramamy. Iny ary androantsika dia eno tantara izay mitondra ny lohateny hoe fahatokiana. Zazalankely 7 taona ifitra ary ny asany indrainy dia tatsambo. Rehefa tatsambo nefa ny dadany dia somary mandao ny fianakaviana ela ary elaela mihitsy vao miverina ao an-trano mety 2 na 2 volana eo. Dia kivokivy indray fetra satria lasa izany dada dia rehefa teo am-panomanana ny diandeha teo dada dia hoe fetra hoe andeha indray izany izao dada dia tsy verina raha tsy ela be. Dia hoy ny dadany hoe zaho tia misy zavatra omeko anao sady nitondra boaty kely tahaka ity izy. Dia hoy ny dadany hoe zaho misy zavatra azo hoanina ato anatin'ity boaty kely ity dia isa-maraina ianao dia mihinana anankiray amin'ity voan-javatra kely izay azo hoanina ity ianao na nohany anaran'izy ity. Nanomboka afaka aloha ny alahelo izay teny amin'ny fetra rehefa nameny dadan'ilay boaty kely izy. Fa izao izy ny dadany rehefa amin'ny fotoana hinananao ny ray ao anatiny rehefa farany ao anatin'ilay boaty dia miomana ianao fa ny harivan'io fotoana io dia andeha isika ary ho any amina toerana anankiray izay tsy fantatrao fa surprise ho anao. Iny raha hoe fetra fa inana isa-maraina ary ankatohan'ny dada izany. Iny ary ho dada rehefa lasa dada dia isa-maraina tsy adin'ny fetra mihitsy ny mihinana ilay voan-javatra anankiray. Dia isan'andro mihinana anankiray izy, ny ampitso mihinana anankiray izy fa tamin'ny indray mandeha izay dia avy nianatra izy. Rehefa avy nianatra izy dia hozy izy hoe reradraraka izany sady noana. Dia sendra nitompo tany amin'ilay boaty kely izay nomeny dada nisy an'ilay voan-javatra ny masony. Dia hozy izy hoe
tsy nana amin'io aranga fa alao mankatao any dady lasa izy lasa indray izy ny lalao avy eo satria mba hafahany tsy alaim-panahy ihinana ilay voan-javatra. Rehefa tonga indray napitsy dia nihinana anankiray indray izy ny maraina. Rehefa avy tafaverina ny andro indray nefa izy dia nandeha lalao toy ny fanaony mahazatra ihany izy. Dia rehefa tafaverina azy ihany izy dia hoy izy hoe tena nona zany, tena tsisy ninona zoanina nefa zao ato. Tafatopy tany amin'ilay boaty kely izay nomeny dadandray ny masony ary hoy izy hoe ary maninona moa raha kakoray ty boaty ty e? Raha kakoray ty voan-javatra izay ato anaty boaty ty. Sady fantatro foana rangahy hoe rovia ny dada no afy fa tsy maninona alao hoanko ny anankiray. Nahaka anankiray tao anatin'ilay boaty izy na dia efa hoe ray isan'andro ara no hoanina. Ankehitriny izany izao dia firy no hoanina? Ie, anankiroa no nohaniny tamin'ity andro anankiray ity. Nalain'ilay izy dia novakiny ary nohaniny. Tsy nahavoky anazy kory ilay izy fa nohaniny fotsiny mba hakakao amin'ny tendany ao. Lasa izy avy eo rehefa tonga indray napitso dia nihinana toy ny fanaony mahazatra ihany izy ny afaka pitso. Fa rehefa hitany hoe ary toa anankiray sisany ao anatin'ilay boaty dia lasa izy niomana nanao paozy tsaratsara satria hitsena ny dada sady hoany amin'ilay toerana surprise aussi izy dada. Lasa izy niazakazaka nakany amin'ny tany an-dakozia. Neny tonga androany dada. Tsy androany ilay fotoana ka. Ary neny tonga androany dada fa zaho tonga dia handeha fa ery amin'ny gara amin'ny bus miandry any neny sady miandry any dada. Sady lasa ihany fitraraka izy tsy no enony akory izay zavatra izay mba noteneniny reniny azy. Fetra tsy androany ilay fotoana e. Zay aloha neny fa lasa dia tsy nenony ary neny moa izany dia efa nafantatra hoe tsy androany ilay fotoana fa saingy tsy nihaino azy ty zanany ty ary dia lasa ihany. Rehefa niandry teo izy, rehefa avy nianatra izy dia niandry teo amin'ny areny bus. Jerena izay bus rehetra nandalo. Tena mbola tsy amin'iny ngamba dada. Tena tonga loloatra koa fa mety mbola amin'ilay bus manaraka ao angamba e. Indray nisy bus nandalo. Neny ary ty mbola tsy tonga fa mety tena tonga loloatra fa mety mbola tsy ao amin'iny bus iny dada. Rehefa nanomboka any maizina ny andro, ndrahona ihany koa efa nanomboka any mainty ary nivangongo. Neny ty tsy tonga ihany. Zary neny. Teo dia nanomboka nitaika ny orana ary nanomboka ny tsy taitaika aloha ny orana ary nahitan'ilay olona izay niaran'ny bus izy dia nanontany hoe hono akera amin'ny sy ajafaty mbola misy bus taraiky ve any? Dia olona nangana maly azy hoe ie mbola misy anankiray izay any. Falifaly ery fetrana ianao an'izay ary mbola velom-panantenana hoe mbola ao anatin'izay bus izay ranga dada. Eny ara. Dia niandry izy. Rehefa niandry izy dia tonga ihany ilay bus. Dia nijereny daholo izay olona nivoaka. Nojereny daholo izay olona nivoaka. Izy iny. Tao ve dada? Tsy tao dada. Fa naninona ary dada ny tsy tao e? Ie izay mihitsy tsy tao dada satria nihinana voan-javatra indroa vetra. Neny koa ty tsy tonga ihany ny orana nefa efa avy. Dia nanapa-kevitra ny andeha hody izy sady nitomany nieritreritra hoe tena namita karanga dada. Nody izy ary rehefa nody izy dia avy ny orana ary tena lasa avy be ny orana. Rehefa tazana ny tranony izy dia neny no hitany nitsena azy teo ambaravarana. Fetra, lena be ianao ary taiza ianao? Namitaka antsika ry neny dada. Namitaka antsika izy fa izy ny teny hoe androany izy no avy nefa ny tsy tonga akory izy androany. Ka tsy androany ilay fotoana e. Hoy neny namaly azy tampitsikina ary tampifaliana.
ka androangeny eny lany le vonjavatra izay nomeny dadanay avilo ianao soloana ny akanjonao ary tafiako lamby ianao fa mangatsiaka sao dia adinao ry fitra sao dia ninana indroa ianao na nanadinninana ary neny tena noaniko rendray mandeha isan'andro le izy tadidio tsara hoe rehefa nitadidy fitra dia tadidiny fa ay ninana indroa izy tamin'ilay fotoana izay nanona azy zay vao tadidiko roneny fa ninana indroa tamin'iny zany ve tsy nakatohany dada zany ianao ary nivokany dia lasa alena ny orana ianao ary anavy mihitsy ary tena tsy nakatohany dada tamin'iny fotoana iny dia hoy neny hoe rehefa tsy makatoa ianao dia lasa zao ny vokany lena ianao sady nanavy ianao ny diso fanantenana dia tonga ny fotoana izay atongavany dada efa tsy fantatry dada hoe inona ny zavatra nitranga fa mbola niara-ny sakafo ihany izy ireo na dia nisy an'izay zavatra tsy nety izay ara teo fa niara-ny sakafo ihany zareo tapitra treraka izy ny tantarany fetra fa ny lesona tena hotsoahana dia izao aoka tsika ho matoky raka izy ary aoka ihany koa tsika ho ankizy mpankatoa eo amin'ny ray aman-dreny eo amin'ny fiarahamonina izay misy atsika dia mba ho ankizy mpankatoa isika ry ankizy mahatoky raha mahatoky mantsika raka izy dia rehefa ho avy Jesosy dia ny ankizy no raisiny voalohany hitsena azy ary ho any amin'ilay toerana mahafinaritra be tsika izay mbola tsisy tany fa surprise atsika tsara ihany koa ilay izy hoy vaky teny fototra atsika teo hoe tsara izany ry mpanompo tsara sady mahatoky nahatoky tamin'ny kely ianao dia ho tendreko mpanapaka ny be midira amin'ny fifalian'ny tomponao aoka tsika ho mahatoky raka izy fa ho avy ny fotoana izay andraisan'Andriamanitra atsika ary idira atsika amin'ny fifaliana lehibe any amin'ny fiainana mandrakizay dia ary sika raka izy hiaraka hivavaka raha natsaindraisany an-danitro mbola tsy mitsahatra ny midera sy mankalaza ny anaranao indray izay amin'ity anio aty mbola tsy mitsahatra ny misaotranao ihany koa satria mbola amenao tombonandro havelomana ary koa fonina mavelona mbola nomenao fotoana indray izay ankizy tamin'ity anio ity ka afaka ninandray lesona ampio izay ankizy mba ho ankizy mpankatoa ary ihany koa ankizy mahatoky amin'izay zavatra rehetra atao izany vavaka izany no tonoko sy tako amin'ny aranao misoara Jesosy amen. mialoha ny anarahantsika ny toriteny izay natao andrehetra n'ity sabata ity dia andeha isika anomana ny fomba mampanahitsika amin'ny alalan'ny hira ireto antokopira ireto. Come on.
isaorantsika Andriamanitra ny amin'ny afatra ho an'ny ankizy izay nambara tamintsika teo fa izao isika dia ho tonga ihany koa amin'ny fampahirezana izay ilaitsika amin'izao vaninandro izay misy antsika izao. Milohan'izany anefa dia manasa anareo hanondrika ny lohanareo fa hivavaka fohy. Ray tsara indrindra izay any an-danitro mangataka ny fananao masina amin'ny fahafenony hirotsaka aminay tsiraray avy amin'izao ora sy fotoana izao mba ho tanilonaka handriny teninao ny fosiny saina tsiraray avy. Amen. Isaorantsika Andriamanitra ny amin'ny afatra ho an'ny ankizy madinika izay nambara tamintsika teo. Fandeha isika handray afatra avy amin'ny soratra masina mba hoery hoe tsika miatrika ny fiainana. Misy fanontaniana manao hoe ahoana no atonga ny famonjena ahy ho anao ho atsika rehetra ho azo antoka. Ahoana no atonga ny famonjena ahy ianao ho atsika rehetra ho azo antoka. Andeha hosokafantsika ny Baiboly ao amin'ny Lioka 7 andininy 7:50 sy ny manaraka. Lioka 7 andininy 7:50 sy ny manaraka dia izao novaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ny teny nataon'i Jesosy tamin'izy telo lahy izay nikasa anaraka azy. Ary noho nandroso teny an-dalana izy dia nisy anankiray nanao tamin'i Jesosy hoe anaraka anao naiza le anao. Fa hoy Jesosy taminy, ny amboolo manandavaka ary ny voromanidina manana fialofana fa ny zanak'olona tsy mba manana izay hipetrahany ny lohany. Ary hoy izy tamin'ny anankiray koa, manara ahy. Fa hoy kosa izy, tompoko, aoka aloha andevona ny raiko. Fa hoy Jesosy taminy, aoka ny maty andevona ny maty ao aminy, fa ianao kosa mandehana ka mitoriany fanjakan'Andriamanitra. Ary hoy ny anankiray koa, tompoko, anaraka anao ihany aho, fa aoka aloha aho andeha anao veloma ny ao an-tranoko. Ry hava malala, raha manaraka tsara ny vaky teny teo isika, dia misy olona mikasa anaraka an Jesosy karazany anankitelo voalaza eto. Fa saingy nametraka fepetra izany olona zany amin'ny fanarahana an Jesosy. Raha antany anao amin'ity anio ity, fepetra manao ahoana no iarahanao amin'ny Jesosy? Fepetra manao ahoana no iarahantsika amin'ny Jesosy rehefa malala isany? Fa teto dia nazava be mihitsy reto zavatra napetraka reto olona anankitelo ireto. Fa nogejainy ny fiainan'izy ireo, nogejainy ny adidy amanandraikitra eo amin'ny fiainan'izy ireo, ary nataony ambony lavitra noho ny fanarahana an Jesosy izany. Andeha avadikitsika ihany ny soratra masina ao amin'ny Lioka 7:20, Lioka 7:20 andininy 7:20 ka hatramin'ny 7:20. Lioka 7:20 andininy 7:20 ka hatramin'ny 7:20 dia izao novaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ny namalean'i Jesosy ny fanontaniany ny mpanan-karena anankiray. Ary nisy mpanapaka anankiray nanontany azy hoe, mpampianatra tsara ô, inona no ataoko handovako ny fiainana mandrakizay? Fa hoy Jesosy taminy, nahoana aho no ataonao tsara? Tsy misy tsara fa tsy ray ihany dia Andriamanitra. Fantatrao ny didy hoe aza mijangajanga, aza mamono olona, aza mangalatra, aza mety ho vavolombelona mandainga, manajanona ianao sy ny reninao, ary no tandremako hatry ny fony mbola kely ao izany rehetra izany. Ary rehefa nandray izany Jesosy dia hoy izy taminy, mbola diso zavatra ray loha ianao, am'dindro fanananao rehetra ka zarao any malahelo, dia anana rakitra any an-danitra ianao, ary avia manaraka ahy. Ary rehefa nandray izany izy, raha lehilahy, dia nalahelo loatra fa nanan-karena dia nanan-karena tokoa izy. Ry hava malala, raha maheno an'ity
mpanan-karena anankiray ity isika. Hitantsika ny anankitelo teo fa nametraka fepetra miaraka amin'i Jesosy. Fa ny anankiray indray dia natsiaro maty antoka izy, satria nanan-karena be mihitsy, sady te hiaraka amin'i Jesosy izy, kanefa ny fananany eto an-tany dia tsy foiny. Manahoana isika amin'izao fotoana izao? Manahoana ny fiarahantsika amin'i Jesosy ihany koa amin'izao fotoana izao? Atakalontsika ireo fananany tany ve? Ny fiarahantsika amin'i Jesosy. Izao no valin-driava malalisany. Tsy maintsy maty antoka ny amin'izao fiainana izao isika raha te azo ny lanitra. Raha misy olona te handova ny fiainana mandrakizay, dia tsy maintsy maty antoka ny amin'izao fiainana izao. Izao no ambaran'ny boky ny fanahany faminaniana ao amin'ilay boky mitondra lohateny hoe fiomanana ao amin'ny ranorana farany pejy 9. Dia izao no voalazany ato. Vitsy no mino amin'ny fo sy fanahy fa misy elo tokony handosirantsika, ary misy lanitra tokony ho azontsika. Mazava be zany fanambarana zany. Tsy maintsy mandositra ny zavatra miseho eto amin'ity tany ity isika. Tsy maintsy mandositra ny filany eto amin'ity tany ity isika, satria misy lanitra zay homanin'Andriamanitra ho antsika tsiraray avy. Dia izao no nambaran'i Jesosy ao amin'ny Lioka 7:220, raha somary iverenantsika kely ny vaky teny. Dia izao no ambarany ato mantsy an'izy telo mirahalahy. Fa hoy Jesosy taminy, tsy misy olona mitana fangady tarihana ary mierika ka mendrika eo amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Mazava be zany. Ny fangady tarihana dia angadin'omby, ka raha mampiasa ny angadin'omby ny olona anankiray ka miasa tany, ka mierikerika izy manao n'izany asa izany, dia ivilana tsy handeha araka ny tokony ho izy ny asa zay ataony. Mazava zany riava malalisany. Ny miaraka amin'i Jesosy dia tsy mahazo mierikerika ny amin'izao fiainana izao. Tsy maintsy maty antoka ny amin'izao fiainana izao. Fa satria misy lanitra zay nomaniny Jesosy ho antsika tsiraray avy. Andeha ho jerentsika ny tenin'ny apôstôly Paoly ao amin'ny Timoty 1:9-7 dia mandingana kely eo amin'ny 10 ka hatramin'ny 12 isika rehefa avy eo. Izao no vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Fa tsy nitondra na inona ho amin'izao tontolo izao isika, sady hita fa tsy atondra na inona hiala. Fa izao no vahaolana zay omeny ny soratra masina ho antsika. Fa ny fitiavam-bola no fototry ny ratsy rehetra, koa ny sasany zay faritra mpitady izany, dia voavily hiala amin'ny finoana ka nanindrona ny tenany tamin'ny alahelobe. Riava malalo, ny zavatra zay mampiraikitra ny olona amin'izao fotoana izao, ny zavatra zay mampiraikitra antsika, zay mahatonga antsika tsy hazakazaka ho any amin'ilay fiainana mandrakizay, dia ity resaka fitadiavana amin'ny fiainana an-tany ity. Ary zany ny zavatra ampitandreman'ny soratra masina antsika. Tandremo tsy ny vola akory ny ratsy, fa saingy ny fitiavana azy mihoatra noho ny fitiavantsika an'Andriamanitra, dia hitera-doza eo amin'ny fanomanantsika ny fiainantsika ho any amin'ny antsoina hoe mandrakizay. Inona ary ny vahaolana maika ho antsika tsiraray avy? Izao no vaky ny teny eo amin'ny 1:10 ao amin'ilay Timoty 1:9 dia 1:10 dia izao no vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ianao kosa ary lehilahin'Andriamanitra, mandosira izany zavatra izany ka miezà mitady fahamarinana, toe-panahy araka an'Andriamanitra, finoana, fitiavana, faharetana, fahalemem-panahy. Miadiny ady tsara ny finoana, azony ny fiainana mandrakizay, fa ho amin'izany no ny antsonanao koa sy nanaovana ny fanekena tsara teo imaso ny vavolombelona maro. Mazava be ny tenin'ny apôstôly Paoly riava malalisany. Antsona isika handositra n'izany toe-javatra zay miseho zany,
antsoina isika ndositra reo zavatra eto amin'ity tany ity zay tsy miteraka bokatsoa amin'ny fiainantsika mandrakizay. Antsoina ho amin'izany isika tsiraray avy. Antsoina isika hiady tsara ny finoana. Antsoina isika hanana reo toetra zay ilain'ny fiainana mandrakizay ho amintsika tsiraray avy. Izany no zavatra tian'Andriamanitra ho ataontsika. Tsy maintsy halatsakitsika nefa ny fiainana tany. Tsy maintsy halatsakitsika nefa ny zavatra eto amin'ity tany zay mety levona ity. Fa tsy maintsy hakaritsika kosa ny zavatry ny lanitra. Amaranako azy dia misy teny ao amin'ny Kolosianina 4:7 andininy 2. Kolosianina 4:7 andininy 2 dia izao no vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Raha tiantsika ny hanana fandraisena, raha tiantsika ny azo antoka ny famonjena ny tsika tsiraray avy, dia izao no voambaran'ny soratra masina amin'ny Kolosianina 4:7 andininy 2 manao hoe: saino ny zavatra any ambony fa tsy ny zavatra ety an-tany. Saino ny zavatra any ambony fa tsy ny zavatra ety an-tany. Raha tiako zany, raha tianao zany, raha tiantsika tsiraray avy zany, ny azo antoka ny famonjenantsika, indrindra fa amin'izao vanim-potoana izay efa miaratsy sy efa mamaraparana ny tantarany tany zao, dia ny zavatra tsy maintsy matesantsika dia ny fametrahana ny zavatra any ambony ho loha laharana eo amin'ny fiainantsika tsiraray avy. Izany no afatra ho antsika amin'ity sabata ity ry hava malalisany. Ary ny Filipianina 4:7 andininy 20 dia mazava be ny tenin'ny soratra masina voambara ato. Zao no vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy: fa ny fanjakatsika dia any an-danitra, ary ihany no hialasantsika ny mpamonjy dia Jesosy Kristy tombo. Engane, samy hiandrandra izany fanjakana any an-danitra zany tsika tsiraray avy. Samy saina ny zavatra any ambonitsika tsiraray avy mba hatanteraka ny famonjenantsika tsiraray avy. Amen. Entsika mamay zany toriteny izany dia andeha ho ataontsika ny laharan-kira 770 alohan'ny azotsiany koa ny tsodrany farany. Shauri pamoja
Ivavaka isika rainay tsara indrindra zay ny an-danitro misaotranao zay satria mbola afaka nandreny teninao tsy miafina aminao ny fanindrinay fa teo any amin'ny fiainana mandrakizay ny tsiraray avy rehetra. Marobe rehefa nireo zavatra zay mbola manakana anay tsy ahafahanay makany amin'ny fiainana mandrakizay dia ny amin'izao fiainana tany zao. Mangataka aminao zay mbola mindra fo sy amela ny eloka tsiraray avy hanadio anay ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Ary toany hery ny finoanay, hatanjao ny finoanay mba hahafahanay mijery ny zavatra any ambony fa tsy ny zavatra ety amin'izao tany mandalo zao. Mety izy ianao ho tokonay mandrakariva eto amin'izao fiainana mandalo zao. Ankehitriny raha handreny tsodrano izahay. Ary Andriamanitra ny fiadanana ne hamasina anareo samo tanteraka ka aoka harovana avokoa ny fanahinareo sy ny ainareo ary ny tenanareo ho tanteraka ka tsy hanatsiny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy tompontsika. Amen.